dia mirina vavaka hoe fanamasonao androany ariva tonga eto anatinao a ilaiko ny herinao ilaiko ny fanatrehanao miasato anatiko ianao tompo mamindrafo amin'ny fiainako mamindrafo amin'ny fianakaviako mamindrafo amin'ny ankohonako rety indrindra ny tenako Jesosy atolotro anao ka ny asan'ny maizina rety ny fanany fahavalo raha vakotra anaketsy anakahefana matoky anao atompo manantena anao andro ariva fa ho isy fanavoazam-piainana ho isy fitahina ho isy fandresena lehibe indray ho ataonao ny fiainana Jesosy mila anao aho fanamasinao mitenena amiko amin'ity ariva ity azavela ho raraka ny tany izay teny rehetra renesiko androany iraikitra ato anatiko ho lasa fiainana ary tonga fandresena lehibe amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy lavitra ny aretina lavitra ny fahafatesana ny asan'ny demonia rehetra rava amin'ny anaran'i Jesosy fanamasinao misehoa mikery amin'ity ariva ity manatona anao amin'ny fahasahina tompo manatona anao androany satria fantatro fa lehibe loatra ianao ary tsy misy mitoanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsisy mitoana tsisy mavitatakana nahitady aza mandrakiza tsai tsisy mitoana no mayaraka merina n'izany hoe tsisy mitoanao Andriamanitra tsisy mitoana tsisy mahavita tahaka anao tsisy mahavita tahaka nahitady aza tsisy mitoana asaobe mandeha hoe tsisy Jesús. Si mi sin
tanatsika dia teny mandeha hoe tsy manana hafaneza Jesosy ilaina ry avana misy fotoana mba miditra anaty fiankofana ianao ilaina misy fotoana no miditra anaty fiderana dia atao fazarany zany rehefa tonga any an-trano ianao a fa mitondra fandresena lehibe reny satria misy fotoana nge ianao tsy mahavita mivavaka e fa ao anatiny ianao le miankoka igny a miona amin'Andriamanitra ny fananao ary rehefa miona amin'Andriamanitra mazava ho azy tsy maintsy misy fandresena misy fagagana misy voninahitra laza hoe amen androanitsika izara secret aminao ndray zany satria hitako hoe ilainao zany fa isorana amin'ny tompo aloha fa tafiditra somantsara ny jirama ao amin'ny mega église alleluia io moa zany izy magnano le koragna zany na agnano ny olona tsy agnano antegna tsy maintsy magnano zany moko misy obolana sitrapona sagotsona nambadela robia menimenana ny jiririky ka dia isoraka ny tompo antegna moa zany no nomeny tompo vision dia manao an'le asa dia tena mandeha izy ao zany tsy mandraranao raha mba hagnampy anao ary amprinsipy ianao magnampia fa mila anao ny asan'ny tompo alleluia tena tsy moramora satria vola teo amin'ny 30 millions teo vao natafiditra le jiro azonareo ve zany jiro fotsiny zany fa zay le izy a soraka ny tompo dia ny zavatra asain'ny tompo resary fijoroana vavolombelona zany dia misaotra betsaka atsika rehetra zay mitondra bava amen zavatra tianao resan'androany dia mila fantanao a ro afetseny satana tenao ndia atoroko anao androany mila fantanao ro afetseny satana amin'ny fiainanao hitanao tsara fa ny fahavalo raha vao tsy fantatra dia mahery ohatrany ianao iny tsy hainao izany miady aminao izany mankala anao dia lasa enjagna be ny force an'igny miantefany amin'ny fiainanao ny fahavalo raha vao tsy fantatra dia mahery fa rehefa fantatra izy dia lasa faible ary zay na tonga ny baiboly mampianatra hoe raha fantatrareo ny marina dia ny marina no anafaka anareo tsy handeho mila misy zavatra zany fantanao androano misy zavatra be da be ho fantatrao alleluia tainy Jesosy ianao tadio fa ny hery faratampony dia ny herin'i Jesosy samy mamerina an'izany ampinoana ny hery faratampony dia ny herin'i Jesosy amen ataovy tsara agnaty saintsika zany ary nindrandrindra mila verimberinao isan'andro mba atonga le izy ho lasa fiainanao anatinao ny hery faratampony dia ny herin'i Jesosy mety misy milaza hoe aody zao hoe albadiry tsy fantako inona daholo zay mety ho filazan'ny olona ny hery faratampony dia ny herin'i Jesosy ary zay mahatonga n'izy io voalazan'ny baiboly fa loalika rehetra ozy dia hiankohoka amin'io anaran'i Jesosy
ka na dia mody ohatran'ny vehivavy kely io anao mandrendeha amin'ny lalagna eny ohatran'ny lehilahy kely tsotsotra ianao fa tsy fantan'zareo ny ao anatinao jesosy iny miaraka aminao le nandresiny fahafatesana mihitsy ny ao anatinao. Alleloia. Tadidy koa zany ray andro fa ela tsy ako tamin'ny taona firy igny mety efa mampolo taona ny lasa zay efa ela moa antegna zany miara-mivory amin'olo ambony fo. Dia za tamin'izany niara-nipetraka teo dia nisy solotegnan'ny ministera misy tsy haiko inona directeur an'izao PDG n'izao zay directeur de cabinet n'izao tsy haiko magnino makatsy mankaro nalefa zany ny présentation dia moko raiky zay averianany zay directeur an'izao zay zao PDG n'izao tonga taminah moky micro i mbo ino eky raha korako akitsabiana za za mbola mandiniky ino edy za disosy ino raha ndeha korako etiniana teo amizay za vo nandre fitenena tamin'ny efa folo taona lasa zay za hoa no solotegna mpanjakana tonga eto androany dia mbola nipotseriny le protocole koa mba mpaprécise o tompoko azafady fanjakany lanitra hoa norakoraka zareo jiaby tamin'izany hoe fa ahoana koa zany dia nizavatra nagaga avy eo teo amizay vo mifampiteny paster an'igny ozy zareo jiaby paster io ka zareo PDG directeur de cabinet sisy igny sasany misy diabete sasany misy tension sasany nakatra zany cholestérol ananjy sasany tsy haiko magnino dia ny raha avy takeo mba afaka mba raisinao avy eo zay fa mila vavaka taigny tompony anao ka anao aza mieriny tegna so dia anao ohatrany mijery anao ohatrany olo-tsotra fa lehibe o jesosy ny ao anatinareo no ny am'izao tontolo zao. Mety misy olona manana miliara agny fa tsy manana an' jesosy mety misy olona manana ny zavatra rehetra agny fa le fiainana ao anatinao tsy ananany ary voalaza ny baiboly zany fa zay avy any ambony dia ambony misy rehetra nazavaiko teo tamin'ny herinandroany fa ny baiboly dia milaza fa tsy misy zava-baovao izy izy aty ambany masoandro zasenao nefa tsy aty ambany masoandro fa noarin'ny baiboly hoe kintana. Alleluia. Ny kintana dia mipetraka ambony masoandro dia zay na somary naprosipo kely anao aza dia miantehitra amina signy zodiaka hoa fa tsy reny mamaritra any anao ny signy zodiaka boko zavatra ty ambany masoandro hita hainao any any tombo so dia anao mbola hainao mariny capricorne bon moi je suis bélier dia misy style anao dia lasa ferany zareo alefa ny vivavy izy miomana ianareo capricorne fa ifamaly amin'ny vadinareo ianareo androany dia igny amizay tonga dia mahia amizay alaka moramora miala anjagny anao fa montsomontsogno anao vadinao miala avy ty zany volagniny viva tainy tompony anao ny hery faratampony dia ny herin'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia ny ahafahany fatorana rehetra tsy ten'Andriamanitra zany mahita zanany voafatotra. Alleluia. Araka ny voalazan'ny baiboly hoe ho amin'ny fahafahana ozy no anafahana anareo. Alleluia. Jereo fa agnisan'ny problème an'Andriamanitra nge nahita ny zanak'Israely babo tao Egypte inoy tsara ty fampianarana ty problème amin'Andriamanitra mahita anao voafatotry ny trosy voafatotry ny aretiny voafatotry ny jifosiny fa androany etsika izy anafaka anao mino ve anao fa anafaka anao Jesosy androany ary ho fantanao am'izay ny afetseny satana ny secret ahafahanao anatin'ny afetseny satana dia ny fahafantaranao azy inona daholy ny afetseny satana nisy taona efa natsiditsidiky tamintsika ihany raha tsaronao hoe jereo va fa ny devoly tsy afaka miataky anao afa-tsy any amin'ny zavatra tsy fantanao ihany tsy ihany no fa ny devoly miataky anao ary izy dia mijery hoe aiza ny teboka mahararaka anao tsy ny devoly mihitsy nandeha nandavo any Adamo tsy fantany ary mihodikodigna gauche à droite izy ahoana andeha amelezagna any Adamo satria raha misy olona intelligent indrindra teto ambony tany tsisy karaha i Adamo dia jerevo nampiasa stratégie be da be izy taiza izy nandeha tagny amin'ny Eva
satria nietidiany isan'andro ahoana ny afahana miataka ny Adamo kay hitany devoly fa nisy zavatra faible atao amin'ny Eva tao tsy ampiresadresaka tsy dia miresaka firy i Adamo vao miditra andramo Eva fa nao misolomaso be i Adamo mako baiboly mbo mikoragna hely Eva hoe attention alleluia zay ny valiny avao ta intompo ianao avy aiza zato izy mitsiditsidika tany analaka ianao viadao za lely mba resaka batolika manahoana ny paiso vokatra ozigara o le firy madame ry mba mila raha mba ikorokorana mba te izesta zany Eva hoe tsy mahitanao mihitsy loko menakio e mila manao makiazy dia tsy tanaka mihitsy makiazy fe ozy Eva zany mba miandrandra mba tsara makiazy ianao androany zay zany mba nandrasany tamin'ny Adamo izy vao mitody alleluia zany mialanjany ko ty koragnika voandroany regny nafantarako ny boky Nehemia toko fa i Adamo zany tena tellement spirituel olo ara-panahy de tagny amizay izy no ny ataky vo hitany raby devoly amizay izy mba nandenderery tegna goridy de ozy eve atsy ay fe tonga de fantany satria zareo nanagna intelligence zay tsy azavaigny ma imaginongy fa vo nandalo biby araiky de vitany Adamo na miagnarana de mazava ho azy vo niresaky koa mianarana tonga de hainy Eva koa ny feony andeha zany Eva reriky manandeha teo amin'ny sa tonga de mialagna raha menana goridy to de fantatry Eva koa tizy tena izanao any sa niady courant de tsy afaka nampita message tamin'ny Eva mihitsy Satana raha tsy hainy Eva ny dialogue-ny Satana fa iny tompo ianao ny olona tsy mahay teny anglisy tsy afaka iresaka amin'ny anglisy ny olona tsy mahay teny gasy tsy afaka iresaka amin'ny malagasy ny olona tsy mahay teny na menarana tsy afaka iaino menarana tagny no ny ataky Satana ka zay matetika mba anafatrafarako ny mpivady ny mpifankatia mba mikorokorana migny io raha vao tsy koragnanao io ikoragnan'olo koragnan-draha ale ataony raha mbo afahafa io ta iny Jesosy eneno ty rehefa ny akamorona lehilahy vehivavy raha vao miala ny tokantranony izy tsy mba miantso ny vadiny nefa mavita miantso namany mavita miantso olo-kafa fa ianao zao raha miala ny tramonao ohatra hoe mandeha miasa mandregny mba impiry ianao mba nagnantso vadinao nagnantso ramosenao nagnantso madaminao fa iny tompony ianao alleluia mila fantarinao ny afetsin'ny Satana satria ozy ny baiboly raha fantatrareo ny marina dia ny marina ozy no nafaka anareo tsy andevo alleluia ary ny olona anankiray rehefa afaka dia mavita magnatanteraka zay rehetra iriny fona fa mietrereta zany ianao raha mbola tsy vitanao magnatanteraka zay rehetra iriny fonao nidiky zany fa mbola limité ianao nde ataontsika ohatra fotsiny raha mandeha gna bazary ianao mba afaka mividy zay ty novidigna ve ianao io sa tsy maintsy angivo dia miaraka amina orana le fangaro anamala otsinona ny anamala anamala ny bazary kely mananjana savy ianao mba afaka mifidy anzay mba tianao hoe otrinona ny kilony hena ny olona voafatotra dia tsy mahavita manatanteraka zay rehetra ireny foana ka eo indrindra ny mila fantatrao fa matetika ny asan'ny maizina no manakana ny fiainanao asan'ny devoly igny manakana anao dia anao nefa tsy mahafantatra an'iny feverinao fa zavatra normal dia rehefa misy karazana ankonana tsy mba hitana tableau mihitsy
Zareo menakavy resy fogna, mandeha hely dia resy agnelagnelana, mandrosolosy kely dia tapoka agnelagnelana. Misy asany maizinao. Ary ianao raha vao varimbarigna kely dia vao même miataky faran'izay mafy Satana. Hitany devoly tsara fa ny olo mivavaka amin'Andriamanitra manana hoavy mamiratra, manana venira goavana. Ary indrindra fa ianao io anagnan'Andriamanitra programme. Fa jereo ny afetseny fa taritiny ianao anao zavatra fa tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary matetika resako zany fa ny asan'ny devoly anio zany dia karaha ataona cancer. Ny cancer tsy hita eo no eo. Ny afantarana fa cancer ny cancer efa tagnatin'ny olo itao izy tagnatin'ny 7 taogno mahery. Raha mbola 2 taogno zany tsy mbola cancer ny agnarany mety aretigna andilana. Dia lasa anao mividy romosine, mividy tetra, mividy metronidazole. Raha mbola hainao iverinao mbola ozy dokotera misy viky izy io izy. Amène ordonnance ianao hoe Solaskil. Raha mbola 2 ans dia ozy hoe zao io. Fa ela vao mipoitra ny agnarany hoe cancer. Zay ny afetseny devoly zay. 2 taogno anao mangalatra. Ozy hoe calme fogna anao. 3 taogno anao mangalatra. Alefa fogna tsy malina. Andro raiky rarafany ianao ndray mandeha. Tsy karaha olo magnatao akanjo anao. Da iny Jesosy anenao io. Fa mila fantanao tsara ny afetseny devoly. Fa izy efa zany fetsy. Ary raha voalazanao ny Baiboly dia milaza fa ny menarana izy dia fetsy noho ny biby rehetra. Fetsy. Sao dia anao variana fa fetsy devoly. Da iny tompony ianao. Alleluia. Maro amintsika no mahavita ohatra hoe mihevitra ianao fa mandeha tsara ny fiainanao. Ary nendray anao mijery zany ndraiky mba fa mihinan-kanina tsara be, mba dia manjanako salama, dia verinao efa normal io. Ary maro ny olona resy lahatra efa ohatra an'io ny planin'Andriamanitra ny fiainana. Zany angeny tegna mahatonga tsy fandrosoana e. Satria anao resy lahatra amin'ny situationnao androany. Ny olon'ny finoana nefa tsy tokony resy lahatra amin'ny situationny androany fa mieritreritra androso foana amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Sasany zany rehefa nanokatra épicerie kely izy dia épicerie faneva. Eny dia épicerie eny fo. Or nefa possible mety tena grande surface ny programmen'Andriamanitra aminao. Fa ianao resy lahatra amin'ilay épicerie dia mijanona eo ianao. Tompony hanokatra ny sainao andro any arivo. Alleluia. Ary eo matetika no mahatonga atsika tsy afaka ao anatin'ny fatoran'ny devoly satria tsy fantatsika hoe izy ane izy magnadary io e. Izy magnadary. Ary ny akamaroan'olona amin'izao dia tsy miasa aminazy e. Very-jareo vitana vavabe karaha zay foana. Ino ahody gasy fa tsy miasa aminazy. Dakapo zay koa hitako. Ahody ratsy fa tsy miasa aminazy. Zany mivavaka e. Alaiko fivavahana ataony eo tsy jiaby ataony. Le efany foana ataony izy. Fa misy ampanjavaka tsy ataony. Misy ampahana tegn'Andriamanitra tsy tanterahana. Izy tsangitsangeny be vona. Alleluia. Misy kristiana ne mbo tsangitsangeny. Fa ny gestan'andro dia sahala amin'ny gestan'ny zanak'isikeba. Vavabe foana fa ny force izy tsy manana. Ary tsy vitsy ny olona mivavaka ohatran'izany. Mihevitra izy fa lehibe ny Andriamaniny nefa le fahalehibiazan'Andriamanitra tsy hitany maso. Tompony hanafaka anao andro any arivo. Alleluia. Ary indray tsy vitanao, tsy hainao mihitsy ny agnazava hoe anao karaha an'io tsy mety manambady. Mba malaka ambony malaka ambany ianao. Mitaratra mihiny ianao ndraikindraiky. Ino loatra moa zany défaut kotiaka.
ary tafiteny mihitsy anao karaha mbo misy ratsiratsy fa magnino zany dia tafietrehitra koa anao nendray mety navita fianarana bena nefa misy olo tsy dia nianatra firy mahavita zavatra lasa be fa ny anao karaha mbola tavela dia zavatra zay nandeha hitsokiritsika androany tsokirina avy anaty lavaka ao dia ho hitanao amin'izay fa iredareda ny fahasoavana sy ny famondram-pon'Andriamanitra amin'ny fiainana. Alleluia. Ary nisy fotoana zany nagnazava kely tamintsika mba imagineo ndao zany fa ao Amerika neka mbola misy 4 au Paris nazaro geste be les rouges fatigués misy 4 fatigué koa vitanao ve mba magnazava an'izany i Amerika zay milaza fa première puissance mondiale mbola misy 4 aminazy io le alaigny sary regny moko le mangilitra fo ka le boribory jiaby tsy alaigny sary ary bedy ny mpanao gazety raha maka sary anazy mety nagnazavagna zany fa matetika misy ny asany maizina fa saingy tsy asan'olo loha ary mampalahelo fa na ny olona voafato satana raha tsy mino ny herin'Andriamanitra mba hanafaka azy mampalahelo zany firifiry moa ny olona manao tsisy dikany fivavahana ino ndraiky nde aiza nde vavaka raha agnabeabogna sain'olo anao alenjareka angepa folo-karena anao olo voafatina tromba olo voafatina retina ande amile malaka ratsy regny anao saigny ande amile magnano aleloia mafy be regny anao saigny ande hivavaka amile magnano dia tsy haiko fa zegny olo ande hivavaka dia fa zany dolo anaragna anany tsy beky magnamempa folo-karena nefa ndana jerevinao tsara fa ny ankamaron'olo magnantso anay reto neka olo misy problème daholo raha ity fivavahagna ty ny ravangambany anaovagna business mety zay ny farany mahantra indrindra tena milaza aminao zany za ny olo magnatogna re dia olo misy problème hoe taon'ny tromba tsy mandry zany izy androaly ino vola andelenao amizay mba magnontany anao za ia andesa mbavaka paster fa zakeo zao fantragno anake 3 mois tsy voaloha ino vola andelenao amin'olo karana ia angamba ataoko hoe ray agnatin'ny zato mba mitondra valokona 250 000 mba hisoragna ny paster 250 000 ave velomako andre vady manjanako re raha agnala famatra anao mirava vake ndao isatsika miaraka otriny rakitry reny ia fantapantanao am'le ataonao voboky raha zay dia hevitra ve anao fa zany ny madembalanay da igny tompony tsy haiko aloha amin'in'olona izy koa amin'enitsika 4 mbo fa ela megny nitsanganako tito zay le avamposo ndraiky ary mandeha nasy sasany mangatabavaka sy mba maspre le raha ozy dia magnomia ndraiky koa ery dada dia za dia gaga mihitsy ary zy magnaraka antegna amin'ny tany jiaby omboantegna za mba misy bro zay iasako dia gaga za fa hatramin'ny ipetrako tamin'ny bro io olo andeha angaho aminahy daholo tonga aky dia tafiteny za tamin'le secrétaire dia fikaran'ity vio za ataon'izy tiketo ia lafa mitany mihitsy tamin'le secrétaire dia gaga olo ake zany milatra vaketo ziskany andeha hitadena fa zegny tonga ko 3 jours zegny izy ke nitsarinina ambary zany mifrany mafana zany raha regninao hitahinao ny Andriamanitra tainy Jesosy ianao amen na hitatsika tsara fa misy karazana asany devoly agnatina ankohonany ary ao ny tegna miinteresse anazy eo satria tsy maintsy avy agnatin'ny ankohonana daholo ny voan-draha tsara jiaby raha misy olona lasa président de la république tsy maintsy avy agnatin'ny ankohonana izy no mivoaka raha misy mpanompon'Andriamanitra goavana tsy maintsy avy agnatin'ny ankohonana izy no mivoaka raha misy olo mahainy zao mahainy ty mahainy ry tsy maintsy avy agnatin'ny ankohonana izy no mivoaka dia agny zany devoly no mitabalabala andeha miataky
agnatina ankohona. Dia zany mahatonga anahy matetika mampianatra ary tegna apetrako prinsipa mihitsy hoe enao raha manana ankohona mba managna enao nom de famille, managna nom de famille, fa tsy agnaty calendrier zany anao agnara-janakana. Prospère Jean-Jean-Cri Blaise, tsy hainao basa agnarana gadra andafy agny izy eto andarikô. Izy ko octobre ony Blaise ony, izy ko janvier ony Corondon. Anao mba manigny agnarana anao migny. Jerevy tsara ny an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary zay ngolo mitantara ny agnaran'i Jesosy dia Jesosy zanaky David, nanagna père de famille, nanagna attribut de Juda. Nisy fototro ny angany, fa tsy raha tegna izy niza calendrier dia Meltine satria teraka andro zoma raha apetapetaka fo zafady Meltine de fo sa nifagnitsigitsy le raha da iny Jesosy anenao dia tiany devoly idira agnatiny ankonany mba mampitrahinao nom de famille igny na mantarana anao vakeo. Misy olona tsy fantatra satria agnaty calendrier izy mizaha agnarany zany. Raha vao za zao teraka andro mois de mars zany dia tsy maintsy botomazana agnarany. Sovy agnarana botomazana avy tezina angalagny botomazana zany. Azafady amile managna agnarany magnanjay fa mba misy zegny lera igny mba tokony azahoagna onon-draha. Au moins anao mba agnontanian'olo famille zovy manao, famille zovy anao. Raha mba anao zany agnontaniantsika zegny famille zovy anao, tsy mangarongarolo fo. Amo zany dia zafiny ramenany petraka tagny mba lavao igny a. Ngayon sa, di fa nakakatulungan ng inukuro dahil minsan suwa katanya tatanay mo katanya di cewek sarkisti fa siya niya fukel dia tuh niya mo siya di ba niya latang ita na siya dilakan baba ko sa kisa na mataka ilahi siya na detail na hita ya so tarong naman pat kita ingin fiyan fa ano ba mametaza zany nira la sanamavi natunga ni Adama rehefa tian'Andriamanitra izy hanjaka teto ambony tany dia izy no niran'Andriamanitra nanome ny anarany zavatra rehetra ty fa tsy hoe nizaha calendrier izy na nijery signy zodiaque izy fa izy tonga dia nanome ny anara ta iny tompo ianao ary raha misy zavatra tianao feheziny anao mila magnome agnarana azy anao mila magnome agnarana azy ovao io fiainanao io manombotra teneno hoe za dia paresy satria ino manao va tsaratsara ny andrano madily ese tsara ny parasianka zany mba resaka anao zany ta iny Jesosy ianao alleluia misy zava-panaza anao ambadiky regny zavatra hitanao hoe tsy fombiaza agnatin'ny ankonana regny ao matetika ny andehanan'ny devoly lasa tratra daholo aveo le ankonana misy ane karazana ankonana ohatra zany miteraka tsy manambaly daholo zareo jiaby tovitovavy egny dia karaha nagnasipa tegny dia miteraka tsy manambaly teraka tsy manambaly dia misy ndraiky sasany presque miaramiaraka amin'ny vadin'olo daholo tantiny ny cousine ny tsakizovy ny vadin'olo daholo dia zareo koa fa mifangahity mimoe fo anao koa tsisy le mba tegna tompony asany maizina regny aroa afahantsika amin'izany ianao andro ny alina alleluia amen na
Amen. Jesosy dia nilaza fa zay teo lehibe aminareo izy daoko izy ho mpanompony zay kely indrindra. Nisy tonga zany nanome fanoarana anankiray sady nizara leçon fa ny mahatonga ny olona nome tomba amidy anao zasy dia satria nisy servisy nataonao taminazy. Fanetretena io zany matetika mivadika voninahitra. Hitanao atsika rehetrarehetra reo a mitady olona, miandry olona anao servisy amintsika daholo. Fa tsy marina zany. Ary raha faritra tian'olona miagnaraha, faritra tian'olona ajaina, faritra tian'olo anaovana servisy. Raha anao te azo fon'olona anankiray, raha anao mba te hita sitraka amin'olo anankiray, ndana anaovy servisy izy fa tsy angahoana. Misy tsika manana spécialité mangataka. Fa atoroko anao ny secret raha tianao hiova ny identiténao, raha tianao hanana relation tsara ianao, aza tia mangataka fa ndana mianatra manao servisy amin'ny hafa. Alléluia. Satria na izy eto ambony ty tany ty miandry servisy avy amin'olona tao. Ary zany natonga ny Jesosy niteny zay teo lehibe aminareo izy dia aoko mpanao nizay kely lehibe. Ary zay natonga boky masina antsika baiboly toko mivolagna fa mahita olona mailaka masany vainao izy eny amin'ny mpanjaka ozy miseho, eny amin'olona ambony miseho, mailaka amin'ny asa. Zany hoe tia manao service, tia mirandra service. Tain'i Jesosy ianao. Alléluia. Izay olona magnampy anao sy manao service ho anao matetika considéré ho azy. Ary voatongo matetika andragnonareo koa agnarany. Misy kritika Rosette, satria misy service ataon'ny Rosette io. Tain'i Jesosy ianao, considéré ho azy. Afaka omena titre maro ny olona fa raha tsy misy service ataony tsy ho lehibe izy. Tain'ny toko ianao. Eo ihany koa mila mitarika itsika fa maro amintsika no mitady voninahitra fa tsy mila asa. Ary jereko ny ankamaroan'olona ohatran'izany daholo raha te hita piasa mimoe ianao le 30 mandalo vakany. Tsisy piasa vignitra zany le 30. Fa le 15, le 12 re magnambamondro tout patron ko magnambo patron. Asy ndraiky andalondalovanao aminay. Lambagnany olo kofa magnambo. Ia, izy mitodiky. Fa raha te hijery piasa mitsikitsiky foana ianao, le 29 foana mandalovagny, le 30. Fe ntao lapitry. Matoky loatra anao le 30 zay. Matoky loatra anao. Tiako raha hiran'ny Pepe San igny. Ohatra le 30. Fa le 12 izy magnino loatra. Tain'i Jesosy aneny zanak'izy ionay. Alléluia. Amen. Ary io Andriamanitra ivavahanao io nametraka anao eto ambony tany, nametraka tanjona mazava ho anao izy. Adio zany misy tanjona mazava tamin'ny nametrahany tompo anao. Ary io zavatra io dia sakana ny devoly, tsy tia ny devoly ho tanteraka. Dia tiany deviegna amin'ny zavatra hafa fo, tiany deviegna fo. Ary nandray tsika agnatin'izy io lasa tafanometsina an'Andriamanitra. Eo indrindra no ilanao mpanompon'Andriamanitra zay afaka hivavaka ho anao andrava ny asany maizina rehetra. Ilaigna riavagna ny fanagnana ray aman-dreny ara-panahy. Ary ny ray aman-dreninao ara-panahy no afaka manafaka anao. Regny no ametrahan'Andriamanitra fahasoavana sahaza amin'ny fiainanao io, sahaza amin'ny cas misy anao io. Tain'i Jesosy anenao. Alléluia. Ka ny zavatra tegna hain'ny mpamosavy atao na hain'ny satana atao dia ny metsara velatsia. Iny le tsony teny français hoe déguisement. Zany ny tegna hainy zany. Jereo tsara fa raha misy olona mahay miatsara velatsia dia mipanakarena. Grave reo. Regny tegna grave be raha hiatsara velatsia.
Vitandregny mimoy aminao natezitra aminao azy. Ahoana ozy. Ianao mahita anazy vagnitika iny izy anao faly aminahy patron. Nefa anao amin'io alana miasa pare. Iny Jesosy ianao. Io zany a ny tegna hainy devoly atao amin'ny tsara velatsy. Mampiseho fahatsarana nefa ratsy. Io ny toetrana mpamosavy. Toetrana mpamosavy. Raha mahita anazy zay dia ataon'olona manjary izy. Fa rehefa tegna jerevanao akaiky izy mpanompo Satana. Dia mila mitandrina ianao ny amin'ireo olona miseho sy milaza ary mampiseho fa tianao izy. Raha misy angamba ny olona nilaza sy nampiseho fa tiany Jesosy, tsisy karaha i Jodasy. Jodasy zany tsy magneky atao dona, tsy magneky atao kalay, fa bijou foana voakiny. Dia olo jiaby ingahy, tiano ingahy, Zagnahary ozy olo jiaby mizaha. Satria Jodasy zany tsy magneky olo matao hoe bonjour, na hoe atao dona kely dia ahoana ratsamy tsy tia raha latsamy zany. Hoe bijou eky aloha izy. Ary io tsy miala kely raha tsy mahazo le magneno mwa. Zany ihany ny Jodasy. Dia jereo fa igny amin'izay nataony asigna tsy manjary. Rehefa andeha hanambotra an Jesosy ny olona, dia ozy ny Jodasy tamin'jareo izay oroako ozy noho izy. Dia bonjour njareo fa ifo. Ka tsy izay olo magnoroka anao ka tianao daholo. Tsy izay olo mimoy aminao ka tianao daholo. Tsy izay olona milaza fa tianao. Ka izay tokoa ny avy ao anatin'ny fony. Agnisan'ny spesialite ny Satana ny mihatsara velatsy. Mila mitandry ianao fa feno mpiatsara velatsy eto ambony tany. Zany tsy natao ankahalana olo. Zany tsy natao anagnana fomba fijery vaovao na hoe ratsy. Fa zany dia natao mba hitandremana. Satria misy amitsika tsy mba mahay mipetra tsara ny rano. Egny fanaritarika gauche à droite. Egny katikatika gauche à droite. Zangadarina, fandrava. Zariva. Fiegny fanaritarika gauche, fanaritarika droite. Dia nisonga zany mba nampagniraka anao nametraka fanontaniana. I olo milaza ho namanao mba efa namontany ve anao inona ny tegna tanjony andeha anakikeziny anao. I olona milaza iara-iasa aminao mba efa namontany ve anao inona ny tegna tanjony amin'ilay fiara-miasa. I olona milaza fa mehiara-minao io mba efa nametraka question ve anao tegna mehiara-mi marina ve izy. Zano aza andesina lavitra ritina be hoe dia tsisy namana misy zany ty zavatra ty. Zare zany dia ahitana henako. Hoe za zany vera ingesany. Tena vera. Azao mandeha amin'ny raha ty iza totso. Ay zareo lila rehetra rano raha se daholo tsy azo resaka an'iny ianao dia tsy azo resaka an'iny koa ianao. Zany dia voarahony. Ia ataovy any. Tsatsy eo anao farany. Iny Jesosy ianao. Alô tsika ho alay tsirabiky eny tsika tatsy lamba ty resaky ty. Azafady a, tena alao azafady ao mihitsy ao. Kobako ny resaka dia laza ilona eo resaka alao azafady mihitsy ao. Tsy izay olona tianakaiky anao io ka te hitondra zavatra tsara aminao. Misy olona tianakaiky aminao juste mba hamantara ny tegna fiainanao fotsiny. Dia avy eo anao ataony resabe any ambadiky. Na mba ahafahany mamosavy anao. Na mba ahafahany manisy raha tsy manjary. Anao nefa ty voamentsika raha raiky dia tsisy raha tsy tantarainao anazy. Etra mivadinao ny tonga regny etra midaty lera. Hoavy zao tsisy namontany be hoavy sa tsy hoavy. Hoavy olo aminay zao papany Mika. Fa tsisy tsy mare. Tainy Jesosy any ianao. Dia ny zavatra anankiray afantaranao
fa misy fanahy ratsy mamatotra anao tsy mety mivoatra mihitsy ny fiainanao tsy mivoatra tsy mivoatra zaho dia isaky matadidy an'le témoignage ny Bishop Patrick zay zany dia mimoe fo mety zaho izy taloha rehefa mba miaraka amin'ny zanako mivoaka ireo zanako ireo tsy mamahay an'izany hoe hena zany any afantaran'izareo hena ao dia fefany vao hoentina mandeha bazary dada ngatsika tsy vidy fefa satria zany zany mba fividianan'izareo hena fa efany fa izy am'izao fa tsy zany iny tompo ianao ary dire fa betabe ny ankonana ndesigna efa arivarivo vao masaky mandeha bazary satria amin'igny zay no mitsiky zay no ny rany hena io dia meva ialanjany izy le mantsimantsiny regny ny vidiny dia mividy ihany reny sasany mividy voatabia mividy raha fa le misy bodrabodraka regny naovana am'le sosy anga satria le fa mividy mihitsy ny tseo dia eo zany nahitanao anazy tsy mivoatra ary zay ry havana natonga ny Jesosy natonga ny Jesosy ny teny an'le teny ao Matthieu 10:36 angeka tsy te hampiady olona fa misy zavatra hitany tao hoy Jesosy hoe ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony Jesosy ny teny an'izany ny ankohonan'ny olona ihany izy no fahavalony tsy zany teny an'izany tsy mety anao vignitra amin'any pasteur maka izy tsy tia fiarahamonina dia olo zay nitadiaviny fa anao pasteur olo mandeha aminareo prichinao kivay anao any tsy tia fiarahamonina non za tia fiarahamonina fa tenin'Andriamanitra vakio ny Matthieu 10:36 ozy hoe ny ankohonan'ny olona ihany izy no fahavalony io no natonga an'Andriamanitra raha vao niantso an'i Abrahama ny zavatra nasaina atao voalohany dia mialao izy eo amin'ny tranony rainao sy ny reninao raha vao Abrahama zany no resaka dia zany ny teny navoaka an'Andriamanitra voalohany miala amin'ny tranony rainao sy ny reninao satria zao manko le izy gavana ny olona ratsy fanahy aminao na ny mpamosavy dia sans pitié zay zany mampamosavy ny mpamosavy sans pitié tsy ahoany ianao na mivadika ambony ambany fiainanao tsy raharainy ianao na afakasa tsy raharainy ianao na mitrongo vao mihinana na mikoritsina amin'ny tany mihitsy lohanao io tsy mba manana fo antitra zany izy sans pitié sans compassion ary ny zavatra tena tiny dia ny atonga anao malahelo regny zavatra tanao mitoerana be mpamosavy dia mitoerana misy olo miarotoro amin'regny izy mody eo izy magnano sary mitsofitsofiky anao seny manampo tapony sao izy dia regny dia miagno maloha izy vola miagno izy izy aloha mitogna anao aminareo any koa ka mbo misy ohatry zany tainy Jesosy ny zanaky zona firaisana mila mitandrina atsika rehefa io zany no natonga ny Abrahama nasaigny nialako ao izy mialao izy amin'ny tranony rainao sy ny reninao nasaigny nivoaka tao izy ary ny sociologue dia milaza regny olona mpandinika fiarahamonina regny fa ao anatin'ny famille ozy izy la famille est le cellule de base de l'humanité ao zany no amola volagna ny maha olona anao anatin'ny ankohonana raha vao ratsy fitondrantegna atao raha vao ratsy fiarahamonina anatin'ny ankohona ratsy koa ny zavatra voakan'igny aveo mpandinika dia niteny an'izany mihitsy la famille ozy izy les cellules de base de l'humanité ary Andriamanitra no nanangana atao hoe ankonana ka raha devoly zao ny tonga ao dia andrava n'io tanjon'Andriamanitra io izy zany foagna ny tanjona ary ny zavatra afantaranao fa misy mpamosavy anatin'ny ankonanareo misy manipulateur ao ary misy contrôleur akao angazare
tsy hoe agnino ino moa mitanena anareo aza re tsy hitahita contrôleny ianao manipuleny ianao jerevony any Adama rehefa tafiditra atao Satana dia rava voaroka atao amin'ny sahedena ka tsy nahagaga raha nifindra tany amin'ny Kaina koa iaretigny io i Kaina any avy eo namono any Abela ka rehefa tiany rava ankonana Satana ny zavatra ataony eo voalohany asivany ady mila mitandrina ianao raha sendraka misy ady agnatin'ny ankonanareo misy fanany famosaviana tafiditra aizany andeha andinianao olo piravavony tsy mifampizaka olo kiboreko ny tsy fampinana rantanana verinao raha normal ary mamanjare mihitsy mitandremy ravavanao io e zay ny fagnanarako ranky avy taminanjy tagny famosaviagny nampitany ahoana ny andinianao raha karan'izany ary io zavatra io zany matetika anao tsy mino mihitsy ny sainao hoe ity ve na vitanao an'izany anahy trinao metretra fa avagna zany manjary avagna zany vanta nefa adinonao fa Jesosy mihitsy miteny hoe ny ankonan'ny olona ihany fahavalo itahinao ny Andriamanitra alleluia amen jerevy ny fototry ny problème matetika mahatonga ady agnatin'ny ankonana raha tsisy dikany tonga tandragno ny anjy agny nangarana ampango tsy nahazo dia igny na tonga ady raha nampango maro ampiady mahitsy nivango vidy ko tsy namendrana ampango anao nividy kokano izy no misy volany fa igny ono na tonga zany dia raha agnontany anao ino moa tegna tsy tiavanao nirany tsy voazava tsy tiako fo raha agnontany anao ino moa tsy mampifankahazo anareo tsisy dika fo dia na rehefa tsy tiako dia tsy tiako e ary tsy tiako manjakizay e agnontany ino moa tsy tiavanao anazy tsisy fagnazava eo zany manomboka ahafantaranao hoe asan'ny devoly izy noho izany tsy mankahala n'igny olo igny tsony ataonao fa ndeso ambaga ho rava ho azy io satria asan'ny devoly fa raha izy zany fanany famosaviana dia anao lasa nankahala anazy vao mahay mahazo aigny izy satria force démoniaque dia mifankahalagna ny tegna miasa zany neny efa nahitany Jesosy an'le sujet hoe reseho amin'ny soa satria ny force démoniaque raha toerinao amin'ny fankalana toerinao amin'ny fatezerana vao may izy mahazo mafiny jerevy moa regny olo mpagnano an'iregny ambala velona regny moa izy tsy nandro misy firy volana igny mitologno zaza viavy dia iorogno viavy eto any amin'ny fagnitsy valikiliky ananjy kelasike ia dia raiky vignitra da mana siramamy ianao ia dia vignitra amin'igny atao mihitsy raha atezitra anao da anao tezitra igny amizay igny izy no afaka miataky anao dia rehefa regny olo tsy milamindamina rehefa regny tegna tia misangy viavy izy miaraka mibagnana ny jiaby ataoko bezenany any aozy tsy haiko naremarkenao zany matetika regny agent satanique mpamosavy ary anao isaka hitany anao atao misery anasio zany korô tsy tianao e magnamia amizay anao dia anao magnamia amizay régliny jerefa ny ankabiazany regny olo hoe tratrany aretigna zao e tratrany ambala velogno e ambala maty avy nisy antidainy rano sangisangy ananjy elatsigny amile antida fa tsy antidany zona akory zany ia sasany amin'ny boka ako anyako miaka aminahana manjary izy amisa dia katiboka ta tsy tiadana ozy dia igny anao tezitra igny amizay tafiteny zavatra fahafa atakeny amizay dia zany mahatonga ny Baiboly milaza tandre mozy ny fonareo mihoatra no zavatra rehetra
tokony ho tandremana fa avy ao izy mivoany fiainana. Jerevinao tsara fa raha anao manana misy karazan'olo ny amin'ny toeram-piasana maseka ratsy fagnahy magnano zavatra fahafa miandry anao hiteny izy ka raha iny anao tafiteny jereviny olona mifamaly amin'ny lehibeny famaly am'izay mety ho supérieur matetika maty tratry ny accident tratry n'izao de malaza am'zay ngiahiny ro zay miady amin'igny ro grave zay miady ke fantanao zay miady aminanjy azondraky iny koa mbola divanao aminanjy asazonareo raha teneniko zany azahognony raha zay ke zany izy koa mahazono tsara be o da iny tompo ianao io zany natonga ny Abrahama nasaigna niala atao amin'ny tragno ny renisinyreny satria possible nanimba ny hoaviny le izy raha nijanona atao zany izy nanimba ny hoaviny satria ny babany Abrahama nanan'Andriamanikavo tsy ny Andriamanitra nahariny lanitra sy ny tany no nivavahany fa i babany Abrahama nivavaka tamina masoandro io no nataony fa Andriamanitra ia kofa arivariva lasa nandray zanahary eo izy Abrahama satria nilentiky masoandro mipoitra ndraiky maso avindray zanahary eo mipoitra ndraiky koa ozy Andriamanitra manjaka miala ao anao izy tainy Jesosy ianao tadio fogna ny teny Jesosy hoe niankohona anao ihany izy ny fahavalona satria ao ny fototry ny mahaolona de tia ny devoly ravaha nampianariko anao nisy fotoana fa i Abela ngeka natoko be any Kainy tany ny tegna nafatany Abela fa tsy raha marobe diso natoko be any Kainy izy vo nitolampitro kany dika zany ay zanary Kaina no ndray mba hibalabany de tonga de natoko be i Abela hoe c'est mon frère qui parle là natoko be i Kaina izy de mba mitanikeny olona akaiky anao izy zao no tena tokisy anao za hoe tsy miteny hoe mankala anazy fa mitandrena zany mahatonga ny baiboly io miteny voaozona izay matoky olona baiboly tsy miteny hoe mankala olona ozy hoe aza matoky olona ary zany natonga Jesosy nanome fanoarana endre taky ny menarana mora taky ny voromailala mila manana andreo caractère anankiroa reo ianao toetra ny menarana mailo mitandrina voromailala be fitiavana fa ny ankamarona kristianina voromailala daholy fa tsisy menarana nandray azy azonao ve zany menarana nge tsy ratsy sady antsika mieritreritra ary zany natonga anazy nakany Andriamanitra ohatra satria ho ny izy no farany endry tamin'ny biby rehetra tao amin'ny sary farany endry le plus riche des animaux izy farany endry farany fetsy de misy caractère mila ianaranao zany aminazy ao mba misy fotoana anao mba mailo tainy Jesosy ianao tain'Andriamanitra ianao alleluia i Kaina lasa namono any Abela ary i Abela diso natoky loatra ny Kaina nitomin'ny Kaina ho any an-tsaha izy ary tsy nanana natahotra satria raha lany mitogna anazy ka eto zany roany mba te ampirisika anao azadionao mba mivavaka ho an'ny faminao mandeso mavaka ankonanao fa matetika ao ny tiany devoly fara de misy fotoana zany tena mandroa de voly mihitsy mifanaratsy mamatra ny tiankonako ty hoe roako amin'ny anaran'i Jesosy tsy le zavatra mila fantarina ny afetseny devoly alleluia ary matetika atsika revo avagna no mitona de mandeha fogna tomina avagna manompo tromba de mandeha tsy mandetra aminazy any tromba anazy iany aminazy zange izy tamanatsika fotsiny tomina avagna mandeha mijoro ampasagna de mandeha satria avagna tomina avagna mihinam-betsa mihina nefa betsa ny tsitsihina tamin'ny fasan'ny boto tany e mena le fête des morts zany onka le nina ita ianao any tompo ary ho fantatrao ny marina manomboka androany hariva alleluia amen zany fa i Abela nitôminy Kaina ao zay izy tsy haiko raha mahazonao ono raha matetika teneniko zany
Ny tao amin'ny kaina izy nandeha tany amin'ny toerana fambolena. Ny toerana tegna mahazatra ny abela nefa dia any amin'ny toerana fiompiana. Tany ihany nankahaizana. Ka rehefa te handravanao Satana na agnatin'ny angonana tao aminy anao mandeha amin'ny toerana tsy hankahaizanao. Anao zatra mandeha mivavaka isaka lahady io tao aminy mandeha mivory. Ndao so misy ivoriany fianakavia. Tongagna anao fa fenao garbati misisy ny rindrina jiaby. Io zany mba magnitra. Tongagna anao fa feno boboboboraha tsy fantanao. Au lieu de andeha ampiangonana anao, nandeha nivorona. Andeha andiniky iny nefa naretana amono drakidraky zay moa bondany. Dia mila mivory amin'ny famonegna drakidraky io. Fantaro amin'izay raha tsy anjary raha. Ary ny avantaranao fa misy famosaviana agnatin'ilay ankonana, amin'ny fotoana tokony andehanana mivavaka mihitsy izy mandeha mamangy anao. Amin'ny fotoana tokony andehanana ampiangonana mihitsy izy miantso fivoriana maika. Fivoriana maika. Rehefa tonga ao nefa ianao ina le fivoriana agnaty damba zany no fo mangatsiaka zay no ny ikakolahy. Mangatsiaka ozy kakolana nivoaka taminahy izy lahaly ozy regny. Ny fomba andesinao manotra regny magnaty damba regny za dia tsotra be. Rehefa tonga ny mois de décembre mbo mety ao fagnotaniana izy mpiamojigny io. Ary izy koa moa tegna tsy mbo mafana ndraiky mbo agnalangalagny lamba jiaby regny. Satria tsy normal ny zavatra anankiray raha maharegny mangatsiaka foana fa tsy mbo maharegny mafana. Tsara olo voan'ny corona. Iny tompony ino mamantatra ny afetseny devo. Mila fantarinao zany. Alleluia. Tainy Jesosy ianao tain'Andriamanitra ianao. Azavarina ianao fa mila ravanao ny asany maitsy. Ary mangatamba hisokatra ny masom-pananao ahita n'io stratégie satanika io. Tsy misy olona namboarin'Andriamanitra mba hijaly mandrakizay zany eto. Fa inga mba hisokatra ny masonao amin'ny anaran'i Jesosy. Jerevy ny tantaran'i Joseph. Fa jaloux taminazy ny rahalany. Tsy olo-kafa ny rahalany. Raha ohatra moa mba olo mpiara-miambagna omby tamin-jareo foana ny jaloux. Fa ny rahalany mihitsy ny jaloux taminazy. C'est son propre frère. No jaloux taminazy. Ireny no namaritra anazy ho andevo. Dia jereo fa raha niteraka Josefa dia tegna nahagaga ny fomba nitsofany Jakoba rano an'ireo zanan'ireo. Fa tegna ny zandriny iray ny tegna nahazo favera satria efa voatendry amin'ny tany an-danitra. Nefa Jakoba tamin'io efa tsy nahita tsony. Ka ninona zavatra efa voatendry ny lanitra amin'ny fiainanao io tsisy mahovany zavatra. Nitsangana ny Josefa aveo, papa ozy, c'est pas comme ça papa, c'est pas comme ça papa. Zany hoe le maha olona zany fa dia amin'ny devoly ampiasaina anakanana le programme n'Andriamanitra. Zay mahatonga Baiboly miteny hoe ny fanahy mety ihany fa ny nofo tsy manan-kely. Ny nofo manotra ny fanahy. Ara-panahy be Jakoba andeha hitsodrano ny zanaky Jakoba hoe ny zandriny no anapaka amin'ny zokiny. Fa saika novany Joseph hoe c'est pas comme ça papa. Tainy tompony ianao. Tain'Andriamanitra ny ianao. Oka mba hiova sia tsara amin'izay ny fiainanao. Alleluia. Ka nafarany zandry ianao mihaino anahy eto eny tsara. Rehefa mitenen'Andriamanitra mifanambinana ianao, tsy misy mahasakana an'izany mandrakizay. Tsy avy aminao io fahavaran'Andriamanitra. Ka aza dino amaranantsika ny afatra fa ny fankahalanao olona dia manimba ny hoavinao. Aza manaiky ankahalana izany izy. Satria io olona akaikinao io olona anagnan'Andriamanitra programme. Ianao zany ny fotoana mihitra anankiray anao mankahala olona anankiray, tsy olona io ny ankahalainao fa le programme n'Andriamanitra aminazy. Ka raha tianao ilamina ny fiainanao, okanao analavitra ny fankahalana. Satria toetra ny devoly ny mankahala. Alleluia. Amen. Amen. Tain'i Jesosy ianao. Tain'Andriamanitra ianao. Ary misy zavatra mila isarahanao.
rehefa olona hoa hitanao hoe mankahala fivavahana tsy tiany ianao mivavaka tsy tokony hipetapetaka am'izany olo zany ianao adio zany ino ndraiky ankahalany ianao mivavaka apetroky iny fanotanina fa magnino ianao tsy tiany mandeha am-piangonana apetroky iny fanotanina nefa ireny ny tianao hipetrahany fa tantiny zany o ny agnaraka tantiny ka makapaty tantiny misy tromba tsy tia fivavahana hatsarany ianao mahazo fampianarana ohatran'izany mandre leso ohatran'izany no nde hisakanana tsy mandeha ianao dia igny anao fa tsy mandeha fa iny Jesosy ianao engany mba hisokatra ny masom-pananao mitsangana moramora anao mitoerana misy anao tsangana ambony ny tananao anankiroa dia avereny hoe Jesosy eo manatona anao za amity ariva ity reko ny teninao reko ny afatra avy aminao mangataka ny famonrantonao ara eo mangataka ny herinao a Jesosy anapatapaka ny izy rehetra andrala ny herinao izy rehetra fa namasinao ilaiko ny fanatrehanao miangavy anao amty ariva ity amany fatorana rehetra zay planiny satana rehetra fona rava tsy ambina amin'ny anarana Jesosy tompo Jesosy malala manatona anao andro any ariva ampio mamindafo amiko afao amin'ny famisaviana ny akora afao amin'ny fatorana ny fianakaviako rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy vonjeo ny fianakaviako raha eo vonjeo ny ankohorako Jesosy eo mila anao afanamasina aokenao anokatra ny lalako anokatra ny saiko anoga ny fomba fijeno Jesosy mila anao fanamasina mila anao mangetaetanao manatona anao amin'ity mandroany ity miankoky eto anatrianao ny momba rehetra tompo nininona fatorana oka hivaza oka hiaza mialany amin'ny saiko any ianao satana mialany amin'ny fijeko any ianao mialany amin'ny fomba fisainako any amin'ny anarany Jesosy mpandresy manomboka androany miova ny fiainako manomboka androany pahina salama afaka olo-baovao manomboka androany amin'ny anarany Jesosy Kristy mialany amin'ny tokantranoko any ianao satana mialany amin'ny ray aman-dreniko ianao mialany amin'ny fianakaviako ianao mialany amin'ny havako any zao dia zao mivoaka miala tanatiko ato ianao satana miantso ny afon'Andriamanitra anapatapaka ny zoka rehetra anapatapaka ny ozo rehetra miala ny anarany Jesosy misorany tompo ianao misotra tompo antsoko am'izao ny afon'Andriamanitra andevana ny asany demonia andevana ny fanaratsy mamatitra ny fianakavianao io ninona karazana fanaratsy miazona anao tsy androso ravako amin'ny anarany Jesosy any androany piara tsy misy fepetra satana mandroka anao miala amin'io ankonana io ianao zao amin'ny anarany Jesosy piara hoe miara alefa mivoaka ny fanaratsy rehetra mivoaka amin'ny olona io amin'ny anarany Jesosy ny fanany fahafatesana miara fanany fantrana mandidy anao azo mivoaka amin'ny vehivavy io ianao mandeha miala amin'ny lehilahy io ianao fanahy mandrava fenany piara zao dia zao mivoaka ary tsy mahazo mamatitra ny olona io tsony manafaka anao androany amin'ny herin'ny rano Jesosy Kristy manafaka anao amin'ny anarany Jesosy Kristy raisy ny fanafana raisy ny fiainana avy any an-danitra raisy ny fiainan'Andriamanitra raisy ny fahatsarana avy amin'ny Jesosy Kristy misaotra tompo misaotra fanamasina Jesosy malala
aminany eo fiainany hoe mandresy a manomboka androany tahina manomboka androany mivoaka am'izay hoe le vola andrasako miatsara ny fianakaviko azo tokantrano sambaka zay mianakavy feno fiadanana faelavelona fahasalama fitahin'Andriamanitra manona zavatra tsara avy amin'ny alalan'ny vavanao fa ho siniavin'Andriamanitra zany androany ho tanterahana amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy azo toerana betibety ianao amen zay no fotoana antsika teto androany ho tahina mihoatra ny ianao aza digno rapitso a fa manana fotoana miavaka atsika rapitso fotoana maninona hoe rapitso miaraka keto tsika mifadianina fa miangavy ianao zany mba tongava na tsy mifady ary ianao tongava tena tsy avela atsika mihitsy zany amin'ity moaty fa tena bombarde tsika mihitsy mba ahitanao fandresena mila mandresy ianao am'ty volanyity ary za tena vonona mihitsy za anao niekitso zavatra hivavaka ho anao izara révélation ho anao ka raha sitrako mba manaova effort kely rapitso tongava eto manomboka amin'ny 7 maraina amin'ny fotoanantsika eto a ka hatramin'ny 1 vavaka sy fifadikana ho an'izay mavita mifadianina moa zany de mifadianina tsy mavita ianao tongava foana na avin'ankanina rehefa mandray fahasoavana mitondrana amany mba hiaraka andresy etontsika misy filazana foy reto lazana ny lela mpanao baolina fa manao entraînement ntsika ny asabotsy zao amin'ny folora amin'ny stade municipal amin'ny folo zany ny entraînement ntsika lehilahy rehetrarehetra entanina mba ho tonga so ela moa zany asitsika club maman koa izy io efa miomana nareo maman rehetrarehetra anao baolina koa ny maman rehetrarehetra tahiny tompo ianao e ndontsika amafia raisy ny ampelantagnanao zay mba tsara indrindra za moa de magnentana foana hoe mba manova fanafitra ho an'ny mega eglizy vavakytsika raha eo misotranao zay mangasitraka anao ny amin'ny fafana manome fifaliana ho anay Jesosy ny manome anao fifaliana ho anay ny mamafo anao ankasitrao tompo ekeo Jesosy oka mba tena amokatra be ane regny tanana misanatra ireny ho fitahina ho azy ane zay rehetra ataony androany ankasitrao tompony ampafonkarina ny fanatitra malalaka zay rehetra omenay androany ho vaminahitra anaranao ny anaran'i Jesosy amen afaka tao de mandrosotsika avy any aoriana